siwanao manasana usahar jaraki upifar anajapewi terani anarani teran kwandawandi famuzenanati sisa sizana kujina jamani cha wasiwanga nifarifa bwabusha papamuzi nutera kwa iswana fana turu jasikala zanani ele bebu ni maisha oh yari pale tera na narani tawi churane makala zahazi oh yari pale tera na narani tawi churane makala zahazi Alahady fahatelo amby folo ny volana novambra 2024 andro lehibe eto amin'ny sahany FPVM Alahadin'ny mpitandrina dada Randrianantoandro Jean Joseph. Mirabanao zay dada iombolanay fiangonana rehetra ny fiarabana zay rahana manao araba ilaina soavina ny tompo mombanao iara iteny an'izany sika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe arahaba ilaina soavina ny tompo mombanao. Misaotra an' Jesosy zay misaotra an'Andriamanitra mbola nomeny anao iaraka aminay mandrakariva manana ray aman-dreny hiazakazaka eo amin'ny asa fanompoana. 20 taona na mpitandrina, 20 taona anaovana ny lahadin'ny mpitandrina, tsy misy ohatran'izany. Zava-dehibe zany andehantsika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enkiny voninahiny tany rehetra. Amen. Anoisantsika ny fideranan'Andriamanitra ny salamo 7:1 ary eo aorianan'izay ny hira fararano fiotazana ny andininy voalohany sy ny faharoa. Salamo 7:1 novelarintsika eo anoloantsika ho fideranan'Andriamanitra ho vakitsika manontolo ary eo aorianan'izay ny hira fararano fiotazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mideran Jehova ry firenena rehetra, miderazy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleluia. Amen. Fararano fiotazana rehefa niaritra ny fitsabana. Rehefa niaritra ny fitsabana sy fisedrana mama ireo lalatsarotra nombana sarotrano vita ihany izy tonga
kosa ny ora fitsinjany ora fitsinjany revina fafiatrika ny finonana tao tsaratana nona fitobonina aliny foko zay mitrotra ianso mafire zinavelana irena afalotrianaurira rahi filuku zinamelayate afatini femi faetena zamisotranaza iretona marina pangina iretona marina pangine machakuanabifu kantendry pozanitsindrina pozanitsindrina nonanondrakany nisahirana ny karakaratsika izy sahirana ny karakara miasa tamin'ny kitsipo ny finonana nanany finonana tao tsaratara unafitotonisa alini fuku eichocha yasu afiwe zinavelana wirera afalochanaurira rarifiluku voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray zanaka fanamasina ianao lay tomponay sy mpanjakanay ianao lay Andriamanitray androany zay a raha tonga amin'izao toerana izao na any amin'ny toerana misy anay tsirairay avy a tonga eto hanome voninahitra anao ny voalohany indrindra dia ny mbola nanomezanao any dada miaraka aminay ankehitriny tsy takatry ny sainay zany tsy vita ny eritreritray fa ny fantatray dia misaotra anao nanome azy hery misaotra Jesosy nanome azy tanjaka misaotra Jesosy nanome azy fahasalamana ary misaotra anao fa le fanahany fahendrenao toetra mandrakariva ao anatiny ampianarany anay zanany hitomany anay androny anay ny lalana rehetra tokony alehanay misaotra anao ankehitriny raha afaka mifanatry tava mionona aminy amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao betsaka ny fiazakazahana ataony fa androany kosa zahay zanany rehetrarehetra manerana n'izao tontolo izao mba hitodika any aminy hivavaka ho azy hitsodrano ho azy ny ankohona ny taranany rehetrarehetra fa ny fotoana rehetra isanandro isanandro dia natokana anay misaotra anao zay nohony amin'izany misaotra koa ny tantananao tonga eto amin'ny tempolinao masina ny mpanomponao tsirairay avy mety misy ny nandalo ady misy ny nandalo aretina misy ny nandalo fitahina lehibe tsy takatry ny saina fa tafavory eto daholo izay rehetra androany tsy mahay mideranao tsy mahay misaotra anao taka ny fanaondreo anjely any an-danitra any miondrika ny vitanay ankehitriny ka miaraka misaotra anao manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen eo ampitsanganana iantsika iandrasantsika ny tenin'Andriamanitra zay hoentin'ny mpanompony araka ny mahazatra antsika hoe pasteur Dody miarabanao pasteur Totosoa tsara eto hitondra ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana ny dada ho fampahirezana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ataontsika ny hira fa 920 sy 900 tompoomba te iona aminao ny olonao andre ny tenin'Andriamanitra tsika zay aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra Tumba
fomba literina mifanahina irao aminazany tanao mavokiso zava soary mane kaitana mavokiso zava soary mane kaitana. Fahavakitsika manatrikana ianao Jesosy te hiteny amin'ny mpanomponao tsirairay avy indrindra fa Dada RANDRIANANTOANDRO izay alahadiny androany dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao misaotra tompo. Amen. Petraka isika milohan'ny zavatra rehetra dia ny fiara 6352 TAJ 6352 TAJ dia mba akisaka famobahana dia taona moa riavana fifaliana lehibe hoantsika ny andro androany dia le andro ankalazana ny alahadin'ny mpitandrina Dada RANDRIANANTOANDRO dia faly miarabanao Dada malala araka ny soratra eo amin'ny hitantsika maso ary faly miarabany fiangonana FPVM taninanandrano koa satria efa elaela ihany tsika no tsy niona. Fampaherezana any Dada kanefa koa dia fampaherezana amin'ny fiangonana amin'izao andro manahiran'izao zany no ataontsika androany. Dia ho ampitomboina amintsika ny riavana amin'ny fahasoavana mpiadanan'ilay Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Ny tenin'Andriamanitra ifampaherezantsika dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy amby efapolo ihany. Alovakitsika ny andininy fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo farany. Page 333 zany. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amby efapolo ary nitsahatra hatramin'ny farany fahaenina amby efapolo. Rehefa hitantsika dia irahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy ary noho ny fanimpitony dia hoy Eli misy rahona kely ohatran'ny tanan'ny olona miakatra avy any amin'ny ranomasina dia hoy izy miakara ka lazao amin'ny ahaba hoe amboary ny kalesinao ka midina fandrao voasakany ranon'orana ianao ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranon'orana be ary ahaba niakatra tamin'ny kalesy ka dia nakany Jerizely ary ny tanan'i Jehova dia tao amin'ny Eli dia nisikiny izy ka niazakazaka teo amin'ny lohan'ny ahaba mandra-pahatonga ny tany Jerizely. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana no amin'ny fahamarinana. Amen. Ary ny tanan'i Jehova dia tao amin'ny Eli dia nisikiny izy ka niazakazaka. Riava nisy mpanompon'Andriamanitra mpaminany anisan'ny nenjena anisan'ny tondrany mafy tokoa dia ny mpaminany Eli satria tao amin'ny tany ny zanak'Israely izay nisy azy dia izy rehetra sisa no any mpaminany mba nahajoro fa ny sisa rehetra dia voasarika anompo sampy anaraka ny Andriamanitra zao tontolo zao tamin'izany fotoana zany dia ny Andriamanitra Bala. Ary melohany ny atongavana amin'izao tantara zao dia lampiteny Eli nanao tamin'ny olona hoe misafidy ianareo na hanompo an'i Jehova ianareo na hanompo an'ny Bala ary androany dia ho zahantsika iza marina ny Andriamanitra Bala izay tomponareo rehetra sa Jehova Andriamanitra izay isehoko eto ary dia zaho rehetra sisa ny mpaminany eto amin'ny tanin'ny zanak'Israely ary ny mpaminany Bala kosa dia nisy 500 ary dia rehefa natao ny fanamby natao ny fanatitra napetraka tao amin'ny altara
mivavaka ny mpaminany bala rehetra nandritry ny adiny enina tsy nisy afolatsaka tamin'izany a nampina adiny 3 hatramin'ny 3 ariva mbola tsy nisy afolatsaka ihany a fa rehefa mivavaka kosa elinana hoe jehova asehoan'ny olona androany fa ianao no Andriamanitra ary ianao rery ihany no azo itikina sy azo ivavahana mba ho fantatry reto vahoaka ny Israely izay miparitaka reto fa mbola Jehova Andriamanitra tokoa velona ianao a azao Elia no mpanomponao ary dia vita izany vavaka izany a nilatsaka ny varatra ary dia ritra tanteraka may tanteraka ny fanatitra teo ambonin'ny alitara ary dia nioraka daholo ny olona ny fanampy tamin'izany dia zao izay Andriamanitra velona sy mahery zay mampirehitra ny afo zay no Andriamanitra ary zay rehetra tsy manaraka an'izany Andriamanitra zany a dia ho vonoina daholo a ary dia nyvonoiny ny olona rehetra ny zanak'Israely ny mpaminany bala zay nahatratra 500 lahy tamin'ny fotoana io ary nanatrika an'izany famonoana ny mpaminany bala an'izany a ny mpanjaka Ahaba zay mpanjaka ny Israely kanefa dia lasa nandeha nanao mpisampy ary dia hitany izany voninahitra Andriamanitra zany a dia ao tonga amin'ity tantara ity tsika ary satria fona ny olona dia nitodika tamin'i Jehova dia hoy Jehova tamin'ny Elia hoe ry Elia mandihana amin'izay ianao a fa andatsaka raha minorana rehefa niantona nandritry ny 3 taona ny andro tsy nisy orana tsy nisy ninona ary tamin'izany dia tonga Elia nandatsaka ny ranonorana ary dia rehefa ho avy ny ranonorana araka ny voalaza eto moa dia nisy rahona kely oatra ny felatanana fotsiny niakatra avy any amin'ny vodin'ny ranomasina tazamina avy eo amin'ny tendrombohitra Karmela dia efa niteny Elia tamin'ny mpanjaka hoe ry mpanjaka Ahaba mandany aingana ianao mody miakaro ambony kalesinao a dia mandihana mody faingana fa orambe mivadravatra no avy eto ary dia tanteraka tokoa izany orambe mivadravatra zany a ka dia lasa ny mpanjaka Ahaba niakatra teo ambonin'ny kalesiny araka ny 17 ka nankany a Jerizely zany a no tanàna akaiky ny tendrombohitra Karmela izay any amin'ny 70 kilometra anoany ary dia ny tanan'i Jehova dia tao amin'ny Elia dia nisikina koa izy ka niazakazaka teo alohan'ny Ahaba mpanjaka mandraka tonga tany Jerizely zavatra magaga izay no tiako ambarantsika fa alohan'ny afantaran'izany magaga zany dia tsy maintsy efa mipetraka ao anatin'ny saintsika hoe le Eliany ka efa nitondra ny fahoriana rehetra teo amin'ny firenena teo amin'ny mpiara-mivavaka taminy samy nanetsika anazy daholo ny mpanompo sampy samy nanetsika anazy daholo hatramin'ny mpanjaka samy nanetsika anazy daholo ary nisy fotoana nandosirana nisy fotoana nipetrahana tany amin'ny olona manano tena nisy fotoana nipetrahana tany moron-drano tany amin'ny dezera tany ary nisy fotoana ary efa nikikihana tamin'Andriamanitra misy Andriamanitra okizay fa alovy amin'izay ny aiko a fa tsisy ilana atsony fa tsisy afa-tsy zary sisa ny eto amin'ny firenentsika fa ny magaga dia zao anatin'izany fahakoviny zany dia misy teny fanapahana-tenana hoe fa ny tanan'i Jehova dia tao amin'ny Elia angamba isika koa samy nandalo amin'izany tsy rairay avy fantatritsika fa Alahadin'ny mpitandrina androany dia fa azontsika tsena hoe hozy nareo amin'izany tantara zany hoe tena ohatra ny tantara amin'ny dada tokoa izy zany a tena efa nandehan'izany tokoa izy fa marina zany fa nandeha tamin'izany izy fa itsika koa nanana fotoana nandianana tamin'izany lalana tsarotra zany daholo tao anatin'ny fanenjena tsy nisy afa-tsika rery angamba no nijoro tao anatin'ny fianakaviana fa ny fianakaviana efa nanometsiny sy efa nandeha tamin'ny toerana samihafa daholo dia kivy dia ketraka tahaka ny Elia ary kivy sy ketraka nefa tena mpanompon'Andriamanitra fa saingy izao rehefa nitoetra tamin'Andriamanitra izy tsy nitoditodika tsy nieriketrika fa natoky an'izao na dia izy rery ary dia izao a ny tanan'i Jehova dia nomba azy foana isanandro isanandro raha mijery andika teny fototra Hebreotsika amin'io andiny soratra masina io ilay milaza hoe tanan'i Jehova dia ny dikan'ilay tanany dia anankitelo samihafa na azo andikanana azy dia hoe tanjaka zany hoe ny tanjaka Jehova tao anatiny azo adika ihany koa hoe ny fahefany Jehova fahefana le tanana zany a sady tanjaka no fahefana ary ny anankiray tena mahavaliana mihitsy dia hoe silaka zany hoe sombony zany hoe ny sombony Jehova na ny silaky Jehova zay le tanana dia tao amin'ny Elia zany hoe raha kapoka zany dia le herin'Andriamanitra mihitsy
miaraka ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy no nipetraka tao amin'ny tanan'ny Elia na afahany na tanteraka an'ity zavatra mahagaga naseho an'ity zany mahagaga zany dia tsotra fotsiny ihany. Rehefa nitaingina ny kalesy ny mpanjaka nasainy andeha andositra n'le ranolorana be mba azonareo an-tsaina moa zany hoe mpanjaka mitaingina kalesy zany. Ny mpanjaka rehefa mitaingina kalesy farafakeliny soavaly anankefatra na enina misontrona an'iny ary soavaly efa voaomana amin'ny ady tena miazakazaka be mihitsy zany hoe mandeha any amin'ny 40 na 50 km/h any mba azonareo an-tsaina zany izany kalesy zany. Ary Elia kosa nisikina ny lambany dia rehefa nisikina ny lambany dia nanenjika ny mpanjaka izy zay efa nalefany aloha ary rehefa nenjeny dia tratrany ary rehefa tratrany dia nilaharany teo ary rehefa nilaharany teo dia nidepaseny. Zany hoe raha mahafantatritsika ny olona mpiazakazaka mahefa indrindra dia mandeha eo amin'ny 13 km/h. Mpiazakazaka professionnel 13 km/h. Ny mpanjaka mandeha kalesy 40 km/h. Ary Elia kosa rehefa mipetraka teo amin'ny tanàn'Andriamanitra dia niotra ny kalesy zany hoe niotra ny 40 km/h 50 km/h zany ny vitesy nandehanan'ny Elia. Mahavariana zany mahavariana zany tena tanterahany mihitsy hoe le tsy hain'ny olombelona ain'Andriamanitra ary na inona fetra zay eo amin'izao fiainana zao tsy afaka miazakazaka mihoatra ny 30 km/h ny olona n'izy fa hoaran'Andriamanitra ataony niotra dia nahavariana gaga ambanin'ny mpanjaka 70 km Elia ny tanany zany ainga afaka anampandeha 40 km/h zany tsy reraka sasatra izy. Fiangonana todika any amin'ny dadahako tsika rehetra mino fa ny tanan'i Jehovah tokoa dia ao amin'ny dada. Ary rehefa tao aminy zany tanan'i Jehovah zany dia nomeny hery izy ary rehefa nomeny hery izy dia hitantsika raha aveo amin'ny diapozy voaka aveo lalana sy ny toerana rehetra nalery ny olona tanora rareraka fa izy lasa tamin'izany toerana zany satria ny tanan'i Jehovah ny tao aminy. Fa tsy eo aminy ihany fa ianareo koa raha mino tsika raha matoky an'Andriamanitra tsika tsy izay natao tamin'ny dada ihany tsy ho an'izy rery ihany fa ho antsika tsirairay avy ka na inona olana na inona fahadisopana tenana na inona fahaketrahana na inona firetaretana misy eo amintsika toa tsy misy mandroso tsony na ny eo amin'ny tokantrano na ny eo amin'ny ankonana na ny asa toa tsy misy nina tsony zay taratasy amboarina sy karakaraina miretareta tsisy mandeha amin'ny tsontsony sy loniny tsony riavana totika any amin'i Jesosy fotsiny mino somatoky azy fa Andriamanitra mpihainy vavaka izy ary rehefa mino somatoky azy dia mangina miady rery amin'izany fotoana rehetra zany midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ary eo anatin'izany fanginanao zany nilatsahany fanamasina aminao ampahirezany ianao mba hahafahanao tena miazakazaka indray mandresy an'ireo fakapanahy rehetra samihafa ireo ary andeha amin'ny loniny ary hotody any amin'ny tanjona tahaka ny tanàna ny jerizela ny zavatra rehetra kasainao. Zany ny fanampy apetraka Jesosy Kristy tompo ho an'izay rehetra olona mino sy matoky azy. Riavana mba hatanteraka n'izany fanampy zany nefa nataony Elia dia jereo tsara ny andininy fahelina amby 70 tanan'i Jehovah le tao amin'ny Elia dia nisikina izy ka niazakazaka teo aloha. Zany hoe le tanan'i Jehovah efa mipetraka tao amin'ny Elia fa tsy nipetraka fotsiny izy fa niomana dia nisikinany ny akanjony lavabe an'i Jiosy nafatony tsara mihitsy dia lasa izy nandeha niazakazaka ary zay fiazakazahany efa natombony zay nampitomboan'Andriamanitra avy telo eny avy 10 eny mba hahafahany manatanteraka ny adidiny hahafahany natonga tany amin'ny tanjona dia ilay nandeha tany amin'ny tanànany jerizela. Zany eny tediavin'ny tompo amintsika riavany misy amintsika mivavaka fotsiny isanandro Jesosy mangataka mba homenao amin'izao mba ho vity ty asako ty mba handeha makatsy mba mandeha makary dia mitalao isanandro manao fifadikanina manao inonino kanefa maninona
tsy manandrana manao ny asan'andriamanitra, tsy manatanteraka n'izay rehetra nampanarany ianao akory, tsy manandrana manao hoe ny an' Jesosy no ny ataoko, fa rehefa manao ny an' Jesosy ny zavatra rehetra manaraka ary ny hery sy ny tanjaka tena omeny. Fa Andriamanitra tsy azakazaka eo amin'ny toerana tokony hiazakazanao ry havana. Rehefa niteny tamin'ny Eli izy hoe mandeha any miazakaza, miazakazaka Eli, fa izy tsy nanao hoe Jehova oa, satria efa nomenao hery efa nanome fahagagany ianao dia batao ako dia ho tonga any amin'ilay toerana ny Jerizela. Tsia sy namaly an'izany Andriamanitra, fa mandihana mihitsy ianao dia miazakaza. Zany hoe ny tian'Andriamanitra dia zao manome le tsara lavitra ty amintsika aloha anatanterahana amin'ny baikon'Andriamanitra, le zay verytsika azotsika tanterahana, tonga dia efa tanterahana mialoha zany dia manindry eo ambonin'izay ny tana maherin'Andriamanitra mba hatanteraka ny fiazakazahantsika. Zay noho izay ny tenin'Andriamanitra hoe ivery ny mpitondra anareo jereo, ivery ny mpitondra anareo, dinidinio izy dia arao ny finory. Ka raha aradiny mpitandrina androany dia mijerytsika hoe Jesosy mba nanahoana tokoa moa izay dada Randrianantoandrona izay eo anoloany zany tenin'Andriamanitra mipetraka eto izay. Dia angamitsika variana hoe tena efa nitondra fahoriana tokoa izy, nitondra ny mangidy tokoa izy, na atao atokantrano, na mety tamin'ny mpiray-tam-po, na mety tamintsika fiangonana, mety tamin'ny firenena, mety tamin'ny mpitandrina samihafa azy, marina izany. Tondra n'izany mangidy zany izy. Mety efa saika nitolefika tokoa izy, fa zao no nifatika iny an'Andriamanitra dia ny tanan'i Jehovah miteo aminy. Ary zay finoana anan'izay no ampasiana antsika fiangonana rehetra koa. Io izy jereo ny finoana, arao ny finoany, fa ny tenin'Andriamanitra tsy manao hoe alao tahaka ny zavatra fanony. Eto mantsika dia indraindray disy hevitra, ary satria mivavaka ho an'ny mpitandrinantsika androany. Mpitandrina ny ery havana olombelona tahaka anasy tahaka anao ihany. Misy manao ny marina moa sika reto sa tsy misy manao ny marina? Tsy misy manao ny marina na dia iray ary na ny mpaminany tamin'izany fotoana ary tsy nisy nanao ny marina na dia iray ary. Fa izao ny mpanota mibebaka ny tian'Andriamanitra, rehefa miverina amin'izay ny tian'Andriamanitra, olombelona ihany izy io, tahakanao, mety lavo sy lafaka amin'ny zavatra maro samihafa. Fantatritsika rehetra koa fa efa tokanteny izy amin'izao fotoana izao, ny zanany efa lehibe. Fantatrareo daholo momba an'izany, tsy zany tantaranareo amin'izany. Be dia be mety ady mpiainana, mety ady saina mahazo azy. Ankoatra ny fitondrana mibavaka sy ny fangatantsika, telefona niaraka tamin'ny lahaby dia gaga eny ambony tomobily, tsisy fotoana mba iresahana mihitsy zay mba tonga any ambato miravavy telefona. Zany rano liza moa ianao farakely, zany rano liza moa ianao Solange, zany rano liza moa ianao ahoana le nofinay zay zao dada nofy dia norohan'i Jesosy ny adinina ka izany dada dina zao. Tsisy resaka nataonay mirahalahy raha tsy teo mpisakafoanana irery ihany, ilazako aminareo fa tena ny zavatra rehetra ny olantsika rehetra ao aminy daholy, ao amintsika mahazo valim-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'ny tavan'i Jehova, ao aminy. Kanefa kosa mora manenjika azy tsika amin'ny zavatra rehetra, tena mora manenjika ary mimpaminany eny mora hita itsika eto taninan'Andrano ao manaliny dada rery any amin'izay aleny any, amin'izay ataony any, amin'izay zavatra rehetra any, hitatsika rehetra izy. Dia rehefa hitatsika rehetra izy dia mora ratsiana, mora enjena, mora anaovana, tenenina an'izao zavatra ratsy rehetra zao. Mety misy marina, mety misy tsy marina, fa inona ny anjaranao amin'izany zavatra rehetra zany, mba hahafahan'ny tanan'Andriamanitra mitoetra ao aminao. Andeha hifosa ve ianao, andeha hiresaka ve ianao, zany ahita ny dadana anao an'izao, tatsy tary ohatra an'izao, izay ny ve ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra, zany ve n'izao, zany ve ny atao an'izao. Samy vavaka ianao dia nangina hoe Jesosy mpanompon'Andriamanitra iny, tahaka ny mety lavo ihany iny, tahaka ihany iny Jesosy. Fangiondray izy, amboarindray izy, atsanganoindray izy. Fa nga moa io devoly io averinareo mametrapetraka amin'izany olona manaraka azy zany na eliny na iza voatafiky ny devoly na misesy arany nampatonga anazy tsy tafiditra nitondra ny zanak'Israely tany Kanana, satria nivadika tamin'Andriamanitra tampotampoka fotsiny no nifaty izy era. Ka olombelona iza no azo tena lay tahaka hoe io ny fitondran-tenany, ary ny tenin'Andriamanitra tsy nilaza mihitsy hoe arao ny fitondran-tenany, arao ny finoany. Satria raha mijery olona tsika amin'ny fitondran-tenany dia ho lavo anao,
lavo anao mahita ny ataoko, lavo anao mahita ny ataon'ny tonimo, lavo anao mahita ny ataon'ny sampana, ho lavo ianao, ho ketraka ianao, ary dia tsy tonga ny amin'ny tanjona izay alenao anao a, satria mitoditoditra sy mieritreritra. Io dada, raha hitanareo misy an'izany izy, reo olona atony izy, dada, fantatray tokoa ny mahazo anao, fa afaka ho anao izay, mba tandremona ohatran'izao dada e. Ianareo afaka mangataka amin'ny foana, manana olana dada, ataovy ty, ataovy ty, ataovy ty, rehefa misy olana eo amin'ny dada, tonga dia aratsitsika izy. Zany ve dia mba rariny ve zany eo andresen'Andriamanitra ry havana, raha samy mpanompon'Andriamanitra ihany tsika, hifampahery, hifampitantana, hifampivavaka, ary eo anatin'ny rahalahy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza manaratsy ny rahalahinao mihitsy ianao, aza miteny akory ny vavanao, mangina mandana mitomany mandana ny vavaka. Fa mbola lavitra ny an'ny lalana tian'Andriamanitra hitondrana ny fiangonana FPV momba azy ry havany. Izay ny tiako apetraka amintsika. Faly fotsiny tsika mahazo any zavatra rehetra any amin'ny dada, fa rehefa avy eo a tsy mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra, misaotra misaotra an' Jesosy. Pastera, ohatran'ny sarotra amiko indraindray mitenitra vao mananatra hoe ianao moa ve zandry dia mananatra sa tsy mananatra, fa ny tenin'Andriamanitra petrapetraka tsara, oka tsy hijery izay andry eo amin'ny tavanao ianao na amin'ny an'olona ianao hozy Jesosy, fa jereo loha ianao. Ary ny teny gasy dia manao hoe avadio mipito aloha ny lela izay vao miteny mandinika mieritreritra. Androany dada, na inona zavatra mitranga teo amin'ny fiainanao, androany miaraka aminay fiangonana rehetra, ny finoanay dia le tanan'i Jehova eo aminao, fa ny asan'ny diavolo sy ny satana koa dia tena mamely mafy mihitsy manao an'izay andavonanao amin'ny fomba rehetra, na inona na inona, na inona na inona. Androany a hitodika amin'Andriamanitra indray itsika fiangonana hivavaka ho an'ny dada, mba ho anafahana anazy amin'izany zavatra samy hafa ataon'izao tontolo izao, fa tsy tiany izao tontolo izao tafatsangana ny dada tsika io e. Petrako aminareo zany, tsy tiany ho lavo, tiany ho potipotika io, ary ny olona mandavo ny fakapanahy zany lazaiko aminareo, fa tsara ny fakapanahy e, fa tsisy fakapanahy ratsy zany. Vavaka ho azy tsika, ary dada koa vavaka ho tsika ary mivavaka ho azy, fa mba hatanteraka ny tenin'Andriamanitra ho tonga any amin'ny tanjontsika, matoky ny tanan'i Jehova, matoky ny herin'i Jehova, matoky ny fitondran'Andriamanitra ny dada Randrianantoandro, matoky ny zavatra lazainy amintsika, dia mifampitantana andova ilay lanitra rehefa ratrizay miala ety amin'izao tontolo izao itsika, fa any ivelany kosa izay rehetra fanaratsiana, any ivelany kosa izay rehetra mpanenjika, any ivelany kosa tsy haniditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay rehetra misakany, tsy handovan'ny olona tsirairay avy na izay rehetra manao izay andavonany dada. Iavana androany hitodika vetivety amin'i Jesosy tsika, mba ho voninahitr'Andriamanitra ny amin'izany teny zany, fa raha mino tsika dia tanan'i Jehova amintsika, ary dia ho tody soamatsatsika amin'ny tanjona rehetra izay ataontsika ho an'Andriamanitra rereneny voninahitra. Amen. Eo ampiatretana zany tenin'Andriamanitra zany, sady hitondranantsika ny tenatsika, dia ny firana 566 no ataontsika 566, ny andininy voalohany ihany hoe isakaiza ny mpanota fantatrao ny zanakao fa malemy mora lavo ka mangataka aminao, mba todio ka enoy ny vavakay. Da efa tao amintsika ara ny fanahy masina, na dia efa latsaka teo amintsika ara ny tanan'i Jehova, rehefa malemitsika ka manota miala ndray zany, esorin'Andriamanitra ndray zany, dia ny tanany diavolo sy ny satana ndray mipetraka eo amintsika androany, anaisitra anongotra n'izanytsika, mifampivavaka tsika, satria samy malemy mora lavo avokoa. Tonga dia hitsangantsika andininy voalohany ihany. Isakazani
panuta fantatrao ny zanaka famakely orana avo ka mangataka mina batudio ka ienoi ny fataka batudio ka ienoi ny fataka manatrika anay tsirairay avy ianao mandinika ny fonay tsirairay avy ianao hitanao Jesosy izany momba nay rehetra zany hitanao ny momba ny dadanay izay androany fotoany hitondrany ny fiangonana mibavaka azy satria alahadiny androany Jesosy io tsy afaka mivavaka ho an'ny olo-kafy zay raha toka ny fonay ara-maloto mantoka izay ara tsy vita fihavanana aminao Jesosy ndreto zay zanakao Jesosy mitoraka eo potitry ny azy fijalianao mitondra ny tsy fahamasinanay rehetra mitondra ny falitonay rehetra mitondra ny zavatra sy ny fakofakony zao tontolo zao ny fomba fiteninay tsy mihatsy fa ny endriketrehnay ny teny samihafa manindrona azy zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fantatry ny mpanomponao tsirairay avy Jesosy fa zay rehetra tsy miala amin'izany andova ny fiainana mandrak'izay izy ary tsy miaina vavaka ianao ndreto zay Jesosy mivavaka izay tsirairay avy ianohy ny fivavaky ny mpanomponao ny amin'ny fanetretenany ny amin'ny fanolorany tena vaovao mba ho fanavozana azy ndray fa eto potitry ny azy fijalianao zay Jesosy mitete eto potitry ny azy fijalianao le rahanao manadio le rahanao mamela eloka Jesosy efa samy nanota daholo anay zay Jesosy efa samy nanana an'izay tany anatin'ny fonay daholo zay momba n'io mpanomponao androany zay raha ohatra ka tsy tanteraka teo anatrehanao ary tena tsy tanteraka mihitsy dia mifona Jesosy sasao zay Jesosy reto zay fiangonana rehetra mitodika any aminao mivavaka ao amin'ny dada Randrianantoandro samy manana an'izay vavaka ho entinay aminy eo aminao zay Jesosy tompo angina fa ny fiangonana koa izay vavaka ao anatin'ny fony io dada Jesosy olombelona tahaka ny olombelona rehetra tahaka anay manatrika eto tena mpitondra anay tena nihonao asa magaga androany zay fona aminao aminy amin'ny maha olombelona azy amin'izay reniny sofinay amin'izay hitany masonay ho an'izay nitantarain'ny olona etsy samihafa mifona aminao zay mivavaka aminao zay ary androany koa zay manao voady eo aminao Jesosy mba hijoro vavolombelona mba hifananatra mba hifampitondra mba hifampahery mba hifampivavaka fa zany ny tena sitraka ao tokoa Jesosy raha mifankaty zay zany ny didim-pitiavana voalohany indrindra ary ny fitiavana manarona fahotana maro ianao Jesosy mba ho tanterahanao aminay rehetra zany mba ho tanterahanao amin'ny dady zany ka androany Jesosy olom-baovao ny fiangonana olom-baovao dady mandeha miaraka aminao zay anatanteraka Jesosy amin'ilay vavaka zay efa nataonao hoe ray io tiako mba ho any amiko amin'izay toerako rehetra rehetra nomenao ary eto mba hahita ny voninahitro zay efa nomenao hatr'izay ho tanteraka aminay zany Jesosy ho tanteraka aminay rehetra ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe zay mbola tsy hitany maso na reniny sofina na niditra tampon'ny olona na inona ny efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay rehetra tia azy
misaotra Jesosy ary dia tanteraka aminay ny tenin'ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny heriny sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zana ny lahy tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana napaky Ponto Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, tsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kafahan'Andriamanitra rehetra, avy amin'ny eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonany olo-masina, ny famelan-keloka, fisangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana, raha nivavaka tamin'ny fonao ianao ka nibebaka tanteraka dia tanteraka aminao ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao izy. Ary androany hoy Jehovah, nilaza zava-boatendry aminao ahy dia nilazako aminao fa zanako anao androany. Ho tanteraka amintsika izany. Aorian'ny mafy tsara ara ny finoana ny andinin'ny voalohany ihany any anirany pastera Mily fahiny iny, aorian'ny mafy tsara ny finoana eo ampoditry ny azo fijaliana Jesosy Kristy izany tsy miova anio ampitso mandrakizay. Tsy sitsika miveriny indro fa indre mandeha ihany ary dia andinin'ny voalohany ihany no ataontsika. Tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompon'ny maro, eniky ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Petraka tsika. Eny tompoko dia mbola ho ampitomboana amintsika mandrakarivana eny fahasoavana mba hampiadanana mpi amin'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Dia tonga saditsika amin'ileo filazana tanisana ireo izay nahazo ny anniversaire tamin'ny ty herinandro ty sy tamin'ity volany ity. Voalohany dia miarabanao dada natratra zao andro lehibe zao, andro mpifaliana ho anao zao ary andro mpifaliana ho an'ny fiangonana koa, ka dia ombaiko manana ny fiarabana rehetra izay efa natolotry ny mpanompon'Andriamanitra teo, fa dia izao ihany ny tanan'i Jehovah ho aminao mandrakariva. Dia hovakiana misesy ireto izay nahazo ny tsingeritaona ireto. Misy 20 mianada ianareo hovakiana izany ampanajana. Andria mihamina Ezra Tsarajoro, valimbavaka Kaniela, valimbavaka Vaniela, kambana ireo olona ireo. Rakoto malala Anjaratiana Lovaniaina, rakoto Ralson Frank Andrianina, Ramae Jauna Farainkotina,
Fandriany aina Joasin Robert, Ranoely Arivao Anjara ny aiko Hendritia, Ranoely Arivao Sitraka sy Randria Manantena Sofie mariage zany, Rakotoarson Valombavaka ny aiko Rayanna, Ranja Nirina tsy Ormaefa, Ramarson Nivoarsoa, David sy Mathilde mariage, Ranay Voarimanana Tahiry ny aina, Raoly Arjona Fara, Randria Mialy Arjona Yandi, Luc Silova mariage koa zany, Robson Lamy Fitia Nirina, Razafy Mahatratra Safidy ny aina, Randria Mora Natolotry ny avo, Ramilson Ania Arsoa Mikaela, Rabetrano Henry Nasandratra, Rasoany Menjanahary Ravo, Rakotomalala Lovatina Jocelyn, Andria Misaina Tsihoarana, Rafaly Manarivo Harinjaka, Razafin-dramialy Isabelle Lucie, Antsaly Ema Rakotonjoany, Randrianja Mirindra Tahina Emmanuel ary farany Rahary Maya Ariel. Tsangantsika tompoko ivavaka avy hatrany. Sotra betsaka anao zay Jesosy ny amty anio ty fa tiano atao hoe andro malaza, andro mpiraviravona ho an'ny ray aman-dreninay dia dada Randrianantoandro Jean Joseph filohan'ny FPVM manerantany. Miarahaba azy zay Jesosy natratra zao fotoana zao fa zava-dehibe zany ny angatahany ao azy manokana Jesosy dia mba ny tananao Jehova dia ho amin'ny mandrakizay zay mifanirianay Jesosy sotra indrindra tompo. Dia eto koa an'ireo mpanompona olo tsirairay avy zay nanome zany hoe fiampiaingonana zao altara masina zao ao nazo Maria navita tsingeritaona amin'ny mariazy, ao mangatabavaka maro samihafa, ary eo koa mbola mijeriny amin'izay tokony ho aviny bavaka ho azy ireo koa zay Jesosy. Aza mahafoy azy ireo anao oka ny fisainanao Jesosy mba ho amin'ny mandrakariva, mba halalany ny amin'izay tokony atao rehetrarehetra amin'izao fiainan'izao, satria raha ny fisainany olombelona Jesosy dia efa niteneninao foana foy ny fisainanareo ary kely ny fahalalànareo. Dia momba azy ireo Jesosy tahi azy ireo zay ireo mitokantrano raha misy marary any ianao anasitrana azy, raha misy olana any ianao amazy. Ao ireo tsy nanoratra hitanao koa reny Jesosy azavela alahelo reny fa ianao omba azy ianao hita azy zara ho amin'le fahasoavana lazaina hoe ampy mizara ho an'ny tsirairay avy. Raha misy bangany amin'izany dia ianao nameno ny amin'izay tsy voatoniky sy tsy voatanisako eto Jesosy mba voninahitry ny anaranao rery aby. Mpanompona ihany mba mangataka tahaka izany ary dia mbola mpanompona mandrakizay zay rehetrarehetra reto. Sotra Jesosy io. Amen. Petraka fiangonana. Dia mbola misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry havana noho ny fitiavany noho ny famindram-pony, mbola nantantera antsika ary natongavatsika ihany koa eto amin'ity toerany amin'izao andro lehibe tsy manam-paharoa zao dia ny andro manokana zay natokantsika fiangonana FPVM hitrotroana-bavaka ny pasteur atsika dada pasteur Randrianantoandro Jean Joseph zay filohan'ny FPVM manerana n'izao tontolo zao. Mijoreto aho amin'ny alalan'ny birao foibe ny FPVM manerana ny Madagasikara sy manerana n'izao tontolo zao. Mijoreto koa aho amin'ny alalan'ny fiangonana FPVM Taninanandrano sy ireo ratsa mangaika rehetra, ny sapana rehetra sy ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'izao fiangonana FPVM Taninanandrano zao. Misy olo-tena antsika rehetra manoloana n'ity andro anankiray tsy manam-paharoa ity, nefa andro anankiray ihany koa manatantara eo amin'ny fiangonana FPVM. Manatantara ho azy satria matony joro zao fiangonana FPVM zao dia noho zao ray aman-dreny zao dia dada pasteur Randrianantoandro Jean Joseph ary ny fijoroana tao anatin'izay 20 taona zay dia efa manahanika any amin'ny arivo latsaka any
ny fiangonana FPVM manerana nyzao tontolo zao dia makasitraka n'Andriamanitsika no zany fitiavana sy ny famindram-poa izay ny tantanany antsika izany. Mitodika manokana aminao zay dada, miaraba manokana anao sy ny akonanao noho na trantrarana an'izao alahady manokan'izao dia nalahadin'ny mpitandrina izay mba natokany fiangonana FPVM eto an-taninan'Andrano sy manerana an'izao tontolo izao mba hitrotroana-bavaka anao. Betsaka ny asa sy ny adidy izay miandry anao, ary manoloanan'ireny asa sy adidy betsaka ireny izay mbola miandry anao dia mbola miandrandra anao ny fiangonana, mbola miandrandra tolo-kevitra, mbola mangataka vavaka ary irina ikoa mbola lava velona anao, mbola hiaraka iriry anay eto an'ity FPVM Tananan'Andrano ity sy manerana n'izao tontolo izao, ary ny fanirinay dia mbola eotra ny 100 taona ny fahavelomanao mbola fahanay miaraka aminao hideran'Andriamanitra, akalazan'Andriamanitra eto an'izao fiangonan'izao. Hoy aho hoe betsaka ny asa sy ny adidy izay miandry anao. Tsapanay fa nadaty tamin'ity taona ity aza voatsidika ao ny atrany ambany ravikazo, voatsidika ao ny faritany manerana ny Madagasikara, tonga anao hatrany Tôlanaro, tonga anao hatrany Boina, tonga anao hatrany Sava, tonga anao hatrany Diana, ary dia mbola toy ary zany asa izany hitoditra any amin'ny faritra Atsinanana dia any amin'ny faritra Tamatavy. Ny mahavarina anay anefa dada dia izao, nateo azy zany asa sy dia maro samihafa izay nataonao zany, nateo ary zany adidy maro samihafa izay niandraketanao zany, dia mbola matsiaro ihany zay hoe mbola nomen'Andriamanitra hery ianao, mbola bilangina ihany ianao, mbola mitsikitsiky ihany ianao, mbola tsy kivy ihany ianao, tsy mbola kivy, tsy mbola mitaratana mepaka, fa mbola omen'Andriamanitra hery, ary tanteraka le tenin'Andriamanitra tokoa hoe fa ny herinao tokoa dia hodindray toy ny any voromahery, ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tokoa ny izany rehetrarehetra izany. Dada, maniry ny fahavelomanao ela ny FPVM, fantatray koa nefa fa betsaka ny zavatra mety tsy ampilamin-tsainanao, ny tsy fahendrenay tsy mampilamin-tsainanao, ny ady tsy korotana sy ny fanenjehana ao anatin'ny fiangonana tsy mampilamin-tsainanao, ny ady rehetrarehetra manerana anatin'ny fiangonana maro samihafa, any anatin'ny sampana maro samihafa mety mampihena koa ary zangamba ny androm-pahavelomanao. Dada, mitodika aminao manokan'izay fa ambandroany eto amin'ity toeran'ity manoloana ny tenin'Andriamanitra izay norenesinay teo dia anao dina ny FPVM, anao voanty ny FPVM, fa mba ho zanaka endry anora aman-dreny, mba zanaka endry akatony didin'Andriamanitra, hiasa ampitiavana, hiasa ampinoana, ary mba ho tena rehereto koa eo anivon'izao tontolo izao hoe tena manam-pahendrena ny zanaky ny FPVM, ny zanaky pasteur dada RANDRIANANTOANDRO Jean Joseph. Dada, tsaroka eto le tenin'ny mpanoratra anankiray manao hoe mitana amin'ny rambony fanotrana ny firenena malagasy, efa amapolo taonany, amanjato taonany, nefa mbola any anatin'ny rambony fanotrana foana. Hoy io mpanoratra anankiray io, inona ny antony? Mba betsaka ihany manam-pahaizana, betsaka ihany manam-pahalalana, fa maninona mbola mitana anatin'ny rambony fanotrana foana ny firenentsika malagasy,
dia mpanoratra io ihany namaly hoe betsaka ny manam-pahaizana sy ny manam-pahalalana fa vitsy ny manam-pahendrena. Ani kosa anao dina sy voady aminao zay dada, fa ny tanora sy ny fiangonana FPVM dia tsy olona mana-tsaina sy manam-pahalalana fotsiny, fa mba olona manam-pahendrena hijoro eo anivony zao tontolo zao. Toko menao anay zany, toko menao anay mba hatanteraka le teny soratra masina hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao, ianareo ny fanasin'ny tany, ka raha ny fanasina ny tonga matsatso inona ndray no asira azy. Mino zay fa izany ny tena hitahitanao. Ary mahatoky koa aho fa le tenin'ny apôstôly Jaona ny tena fifaliana hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny fahafantarako fa mandeha ny fahamarinana ny zanako. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny fahafantarako fa mandeha ny fahamarinana ny zanako. Eto ary dada dia mba anao tsenjery zay fiangonana, hanana fahendrena, hanananay finoana hanara-dia an Jesosy. Betsaka ny zavatra ho elanay manomboka androany, manoloana ny tenin'Andriamanitra zay no renesinay. Ary reto vahoaka ireto na ny ato amin'ny rihana ambany na hatrany ambony dia iaraka anao dina sy voady androany tamin'ity toerana ity. Ka zao rehefa mitsangana ny tanako dia litera roa ihany ny tononinareo, na N dia A, anaovantsika dina sy voady androany. Andramana hoe fiangonana FPVM marary zany, tsy mafy zany. Isa roa telo, isa roa telo. Dada mba hanananay fahendrena androany, anao dina sy voady hanatonana ihany Jesosy, dia hialy zay amin'ireo karazam-pahotana maro samihafa, ka tonga na hiteny aminao androany eto amin'ity toerana ity hoe ny fahotana tsy maintsy ala, na dia atao aza hoe matama, ny fijangana sy ny filiba areto mandozaka andeha ho rava. Dina sy voady zany mba hanananao fifaliana androany eto amin'ity toerana ity. Fa izao kosa ianao ny kapiteninay, ianao ny aloha lalana anay eo amin'ny lalana maro samihafa zay hizoranay. Tsy empitra zay, tsy amboadidy zay, fa natanteraka ny asan'Andriamanitra zay ny antsony anay, ka hitenenanay aminao ankehitriny kapiteny malala anay manao hoe na iny kidona na iny kiatra, na iny kiatra na iny kido, tsy maintsy mandresy ny manam-pinoa. Ho tahin'Andriamanitra ianao, ho lava velona ianao eo an'ny asa sy ny adidy izay napetraky ny tompo anao. Hivavaka ho anao zay, nefa tsy vita ny vavaka koa, fa olombelona ihany ianao ka mila hotoanana. Hanoana anao ny fiangonana, hanoana anao ny fiangonana. Androany eto amin'ity toerana ity misy ny rakitra zay mba ho ataontsika, ny rakitra faharoa rehetra, ny procession zay ataontsika koa androany dia ho atolotra antsika manontolo ho an'ny ray aman-dreny. Ary ny androany io rakitra faharoa sy ny procession io dia mba événement spécial zay ho ataontsika androany eto amin'ity toerana ity mba anaporofontsika tokoa fa dada malalatsika io. Ma spécial azy dia zao, raha saika andeha taxi ianao mba miafy kely aloha. Raha tena tianao fa tena dada malala io, androany eto amin'ity toerana ity avoay zay androany eto amin'ity toerana ity anoanatsika azy ao anatin'ny procession sy ao anatin'ny rakitra faharoa. Tena manaiky ve anao aloha fa ataontsika événement spécial le rakitra sy le procession atsangano ny tana zay tena hoe manaiky, tehaka mafy dia mafy ary. Zao dada mba tena namarinako n'izany teny zany fa tena événement spécial tokoa ny androandroany, dia mba andalo aminao amin'ny talata maraina hoe
dada rehefa vita le rakitra faharoa teny événement spécial tokoa ve le nitaterahana androany teto amin'ity toerana mino aho fa mba tena andro miavaka ny androandroany tsy hoe maty varamalala fa mbola velona izy dia anohana azy any fotsika manontolotsika mba hanana ny fifaliana eo any akonany rehetra androany ary dia hitsangana ny fiangonana iray manontolo hitsangantsika ao anatin'izao dada tsy maninona raha mipetraka tsy maninona sa hitsangany dada eny tompoko ao anatin'izao alahadin'ny mpitandrina zao zay natokatsika manokana mba ho alahady ho an'ny ray aman-dreny zay natokatsika manokana ihany koa hitrotrona mbavaka azy dia mba hanolotra fanomezana azy itsika fiangonana FPV amin'ny tany nanan-drano hanolotra tsika fa noho ny événement spécial dia zao ho tononiko le atolotsika fa le atolotra tsika io rehefa avy eo ataontsika fois 20 rehefa 20 mihoatra zany rehefa anatin'ny rakitra sy ny procession ataontsika 20 mihoatra ny fiangonana FPVM tany nanan-drano dada dia manolotra ho anao ao anatin'izao alahadin'ny mpitandrina zao vola zay mitetina 2 millions ariary na 10 millions FMG mbola ampitomboana iavy 20 eny iny dada rehefa avy eo faharoa dia misy ihany koa reo ratsa-mankaka maro samihafa zay ho tononiko eto eraka nyzany fanomezana ho any dady zany dia ao ny braofobe FPVM braofobe FPVM ny sapana fifoazana FPVM ny BFR eto tany nanan-drano araka le ny tany saky teo hoe nandenaka ny taolanaro tany bona tany sava tany diana dia tsy navelantsika nandeha irery izy fa misy ireo mpiaraka aminy zay manatanteraka n'izany asa n'Andriamanitra nanirahana azy zany dia anolotra ihany koa fanomezana ho an'ny dada ireo mpiaraka aminy tao anatin'izany mission zay taterahany zany mirakitra ny rakitsary rehetra tao anatin'ny dia zay nataon'ny dada ny tetezana ny Madagasikara iny boky manokana zay natolotra azy iny zay ho arahantsika ihany moa rehefa avy eo zany dia zay nataon'ny dada zany tany amin'ny lalana maro samihafa zay nitaterahany dia ivavaksika Jesosy io misaotranao manokana zay fa mbola nomenao ray aman-dreny endry misaotranao manokana zay fa mbola nomenao ray aman-dreny be herim-po be fitiavana nefa koa manam-pinoana satria manana ny fanahy masina avy any aminao isaorana ianao manokana Jesosy nanomezana ho an'ny pasteur dada RANDRIANANTOANDRO Jean Joseph ho an'izao fiangonana FPVM zao manerana ny Madagasikara satria ny ampitan-dranomasina isaorana ianao manokana zany fa raha tsy ny fijoroany zao ray aman-dreny zao tsy tahaka an'izao zay raha tsy ny fijoroany zao ray aman-dreny zao tsy naniry oatra ny anana ny FPVM nanerana ny Madagasikara satria ny ampitan-dranomasina zany isaorana ianao manokana Jesosy androany mba mivavaka ho azy zay mivavaka zay Jesosy ho an'ilay dada malalana isy ny akonany
mbola nanomezanao azy hery, mbola nanomezanao azy tanjaka, mbola nanomezanao azy fahasalamana, mbola ahafahany manatanteraka ny asa sy ny andidy goavana zay mbola nomenao azy hiandraketany ampiroboroboana n'izao fiangonana FPVM zao, satria mbola tsy misasaka ny lalanay, mbola betsaka ny lalana odiavinay, betsaka ny olana mbosedranay. Zany nangatanay aminao Jesosy manao hoe tafioery izy, mefinoana izy, aza velo kivina ho ketraka na iraviravo tanana, fa le fananao masina zay fa narotsaka ao amin'ny atramin'izay mahatoky zay manana fanantenana, fa tsy mbola ho tsoahanao zany. Fa ianao anatanteraka ny teninao, ombanao mandra-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao. Na dia andeha makivaky loasaliko ny fahafatesana azy, tsy atahotra ny lozy fa ny sandroko mahery, mbola mbomba sy ampahery anao. Ndreto kosa Jesosy zay zanany, ny fiangonana FPVM rehetra, ny zanaky ny FPVM rehetra, manerana n'izao tontolo zao. Jesosy io meo anahy le fananao masina, mba ahafahana tena mijoro ho vavolombelona tokoa Jesosy, ho fahazavana eo anivony tany mamonina zay misy anay, na ao anatin'ny tokantrano, na ao anatin'ny fiarahamonina, na ao anatin'ny firenena, na anatin'ny toeram-piasana, mba hahatonga ny olona hitsiriritra Jesosy manao hoe hafa ihany ny zanaky ny FPVM, fa ny zanaky FPVM manana finoana, manana fitiavana, manana an Jesosy, tsy mihemitra, tsy mitsokady. Jesosy malalo ampitoera ao anatinay zany, mba hahatonga anay tena mpanompo mahatoky, ka raha tonga ny fotoana ialana etan'ity tany ity, dia hiteny aminay ianao manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira ny fifaliany tomponao. Dia misaotra Jesosy, dia tolotra anao midera sy ny ajary ny voninahitra, efa anao hatramin'ny taloha zany, ka mbola anao mandrakizay. Dia misaotra Jesosy, dia rainy ny anaranao. Amen. Petraka ny fiangonana. Zao dia tonga eo amin'ny fotoana isika anatanterahana ny rakitra le anaovantsika le spécial androany eto amin'ity toeran'ity, dia manetana atsika tsirairay avy. Azafady. Azafady ary tomboko. Ny minambara zao no misy latsaka, ny dekona eto Antananandrano zany dia efa nanomana ihany koa mba ho atolotra ho an'ny dada, dia aza tsy indrindra ray aman-dreny fa adino tao anatin'ny fanonona teo, satria tsy voaraiko taty amin'le soratra, dia manolotra zany ho an'ny dada izy. Petraksika melohany anatanterahitsika ny rakitra zany eto amin'ity toeran'ity aloha, dia mbola manana teny ihany koa ny solotena ny FPVM any ampitan-dranomasina mba ho fiarabana manokana ny ray aman-drenitsika eto amin'ity toeran'ity, dia omena azy ny fitenena. Dada amin'izao andro lehibe anaovana ny adin'ny mpitandrina eto androany zao indray, faraika amin'ny 50 hoy ny voalaza teo, betsaka zany, faraika amin'ny 50 zany, zay alahady faraika amin'ny 50 taona mpitandrina, tsisy mpitandrina manana an'izany na dia eto ambonin'ny tany aza falazaiko anareo, ny tsika rery no manana an'izany hoe faraika amin'ny 50 taona nanaovana alahadin'ny mpitandrina, be dia be zany. Dia mijoro eto zay zanakao misolo-tena ny avy any ampitan-dranomasina, reto mahita ny pastera Joely avy any Marseille, ngamba tonga alina izy io na ohatran'izany na vakomaly, dia mba mitsangana kely ianao misolo-tena ny avy ampitan-dranomasina antsika mianaka mianadahy. Pastera Joely moa fantatrareo fa diakonina teto ihany izy, dia izy no mpitandrina any amin'ny FPVM Marseille sy ny manodidina, dia eto any mahita azy dia mba anankiroa zay zany no miteny. Dada ny zanakao any ampitan-dranomasina araka ny teniny
izay efa navirinay taminao foana dia zao hoe raha misy tena ilana anay a dia atsona andro zay a dia andro, atsona alina zay a dia alina, ary mbola tsy nitaretana miepaka tamin'izany zavatra rehetra izany. Ny tsodrano nay dia tsotra ihany, ankoatrany hoe mba ho endry zay ny mpitan-dranomasina any, zay ihany mantsiryavana tsy endry ohatranareo. Zay ny tena marina. Any zany mivavaka zany tambatambazana. Tsy tonga mivavaka ianao fa maninona misy an'izao, andao fa alaina amin'ny tômôbila ianao e, andao fa aterina ianao e, andao fa atao an'izao ianao e. Tsy afaka. Satria tsy mba mifo be dia be ohatranareo zao. Ny ataoko hoe mponina zany a, fa tsy hoe zay miangona amin'ny FPVM zay tena mifo a, misy tena mifo tokoa. Ary zay a manaraka ny fandarana aty aminareo mba ahafahanay mitombo finoana, mba azonareo an-tsaina moa zany, ahafahanareo mitombo finoana. Ary any ampitan-dranomasina ny vazaha efa tena miembotra zarara misy kristianina, fa ny mpiavy daholy, na ny afrikana, na ny indonésiana, na aniza, izany daholo ny mpivavaka any amin'ny fiangonana vazaha. Fa ny tena vazaha efa isaina amin'ny ratsan-tanana fotsiny, fa efa tsisy mino an'izany Andriamanitra zany. Taloha ny vazaha no mitory filazantsara amintsika ny misionera, fa ankehitriny indray a itsika le mitoriana ny filazantsara taloha no mitory ny filazantsara amin'ny vazaha. Zay ny tiako apetaka amintsika. Ka zao ry dada, mahavarina ny olonany ny zavatra mitranga ty an-taninan'andrano a, ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao a, ary dia maniry koa zay raha maniry mbola hitoy foana zany fiarahantsika amin'ny fomba samihafa zany a ho amin'ny zanaky ny FPVM rehetra, ary dia mba tena ho ao aminao tokoa, efa tao aminao zany, ary mbola ho irarianay a, tsy ala ao aminao a lay tanan'i Jehova, mba ahafahanao manana hery mihoatra noho ny fananan'ny olona rehetra amin'izao taona efa nananao zao. Tahaka ny Josoany efa 70 taona alohan'ny nahafatesany, tsy niena ny heriny, fa mbola afaka niady sy nanafika foana mahandra-pahafatiny. Dia zany teny zany a, tsy miteny akory zay ohatran'ny misesy, fa mba hanana an'izany hery zany ianao ampy a, hitetezanao an'ny Madagasikara ray manontolo hatrany ampitan-dranomasina, mba ahafahan'ny filazantsara mivelatra ary afantaran'ny olona izany fiangonana FPVM izany. Manaraka an'izany a, mitodika amintsika fiangonana. Ny fanekena nataon'i Jehova tamin'ny Abrahama dia tsotra. Hitahany izay manisy soa anao aho. Izany hoe manisy soa aloha ny mpitady, manisy soa aloha ilay olona voatendrin'Andriamanitra, ary ho an'izay manisy soa azy a no miverina ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika fiangonana. Ary raha teo ambinina ny ianao, ataovy izay mampahanambona ny pastera aloha, ampio izy, vitondray tsotsoy zavatra izy a, dia Andriamanitra anampy amaly avy 10 avy 100 aminao amin'izany. Misaotra tompoko. Manaraka an'izany a, dia mitondra an'izay vatsinay izay amin'izany, ka dia marika ihany moa ianao no mahita anazy eo a, fa dia ho hitantsika foana izy. Ankehitrinytsika zany a dia tonga amin'ny fotoana ampisehoana, ampahafantarana antsika hoe manahoana tokoa moa zany mpitandrina dada Randrianantoandro Jean Joseph zany a, eo amin'ny asan'Andriamanitra izay ataony. Raha mpanangatanantsika rehefa vita ny fijerenana izany video zany a, mety tsisy na ray arasahana angatanana vitany dada. Hijery amin'izany tsika ny lalana rehetra nalehany, ny asa ataony, fa ny dada mpahafantarana antsika manaraka azy ihany ny asany, mandeha any Savay izy a, ny fitondranam-bavaka ny iraka koatra an'ireo mpanompon'Andriamanitra be da be tsy mahita azy a, manaraka anazy. Hijery an'izany tsika ao anatin'ny fotoana fohifohy lavalava
mba samijery hoe manahoany dada manahoana ny fomba fiainany a manahoana ny sakafo hoaniny a dia ho arahantsika izany a mba ho alaitsika tahaka ihany koa fa dadany dada spesial le sady zany te afy mafy be le dada spesial atsika e magataka ny ao amin'ny teknisianina mba handefa izany orona tsara zany ya anaraka nty orona tsara tytsika ahitantsika hoe taizana le any dada dia ohatry ny ahoana nataony dada ndraindray tsika malahelo tsy mahita ny dada eto fa dada tena manao asa mezakazaka tsodranao anazy foantsika hoe izaho avoko sy ny vavanao ny tena andriamanitra ary ny fahatanoranao odindray toy ny amin'ny voromahery efa iaina ny dada le tompoko izay hery zay efa men'andriamanitra azy zay mody toy ny amin'ny voromahery zay fa teka ho an' jesosy sika noho ny amin'izany ho rahantsika le vidéo a dia isy fanazavana fofoya manaraka an'izay dada tsika nandritra izay fotoana ely zay 10 taona mahery no nampitandrina azy raha 20 taona kosa izay no nitondrany antsika teto amin'ny FPVM maro ireo asa sahana sy nanrasy azy ary betsaka ireo toerana natiany sy nanatanterahany ireo adily lehibe nankimina taminy araka izany no notsidihany asa tamin'ny heritaona ohatr'izao tsika dia teny amin'ny colisium nankalaza ny fahadimapolo taona niaraka tamin'ny dada herinandro taorianan'io kosa tsika dia efa tany atamatafy dada niezakazaka antsirana ny fanokanana tsy dia nataony reny fampianarana fanalana alahadiny izany no natao dia mba ka ihany ka ireto tahiry-tsary mirakitra ny ampahan'ireo fitetezam-pahatra nataony tamin'ity taona ity mijery finaritra ary consécration pastorale sy fampianana ndraiky pasteur Iraka Maurice eo dia tonga tao ny dinamena kely izy a anao consécration pastorale efa arivo ohatr'izao fatongavana dia fifaliana be ohatran'izao fandraisan'ny fiangonana dia efa ariva ara dia fifaliana be ohatr'izao nandraisan'ny fiangonana azy fifaliana tena mitiamo ka dia tena hoe lavelona velona ny dinamena kely a
Zao ny fiangonanao andinamena kely tsara le tena tsara. Ohatran'izay dia mitsidika andreo fiangonana FPVM rehetra manodidina foana dada rehefa tonga any amin'ireny toeran'ireny. Fanokanana fanokanana mpiandro tao izay koa tamin'ny taona 2024 ity. Nanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa tovy hoan'ny FPVM tovy an'izay. Izay mbola tsy tany amin'ny tompy dia tena manentana antsika mihitsy rehefa tonga ny fanokanana ohatr'izao mba samy ezakazaka hamonjy hiakatra toby ohatr'izao tsika fa fitahina ao antsika izany. Tonga tany Antala dada tany amin'ny faritra Sava dia fiangonana marobe koa no tonga tany no fitsidiany tany dia tondrany fampianarana mba hisian'ny zavatra mitovy ho an'ny asan'Andriamanitra ho an'ny asan'ny mpiandro dia nampianatra foana dada isaiky ny tonga amina toerana ohatran'izao. Tao amin'ny FPVM tao Antala io dia reto olona hitantsika reto no nandray any dada tany. Ohatr'izao kosa ny atsaran'izany fiangonana ao Antala zany palisandra daholo ny hazo rehetrarehetra nanaingon'ny fiangonana. Isan'ny fiangonana FPVM tsara indrindra io ao Antala io. Teto dada dia nitsidika ny neny izay isan'ny mpiara-miazakazaka aminy tamin'izany. Neny Estera moa ny anarany, mety maro tsika mahafantatra azy. Teto dia nitsidika an'ity tany ity satria anangana topy ao Antala ny FPVM dia nitsidika an'iny tany iny dada sy ireo délégation niaraka taminazy ny alohan'ny fanokanana. Reny hitantsika reny ny olona mandray any dada rehefa tonga any amina toerana ohatran'izao izy. Moa va tsy mahafinaritra? Avy eo dada dia nanokana nanao ny ady fototra tao 10 pointy satria anangana fiangonana lehibe koa 10 pointy dia ny ady fototra tao tamin'ny fotoana io niaraka tamin'ny Gaetamina. Velona avy any Nazareta, tompony lanitra sy ny tany izay milaza hoe any Jehovah tany izay rehetra ho aminy. Izany no angadianay fototra eto mba ho rava daholo ny asan'ny Satana sy ny maizina rehetra fa manomboka izao dia Jesosy Kristy ny tompon'ity tany ity. Jesosy Kristy koa no anorony ary izy niaro azy miaraka amin'ny anjeliny rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mandrakizay. Rehefa tonga 10 pointy zany tsika manao vakansa dia efa hanana fiangonana tsika nefa misy fiangonana rehefa lahady maraintsika dia tonga avy mivavaka. Izao ny fifaliana tany.
sotrany sampanagay tamintsika nanolotra toerana ohatr'izao ahafahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Efa jato mahery no nitokanana teto tao amin'ny toby ambotanerana izay saorana an' Jesosy fa efa nahazo tany lehibe tsika toby dia anetanana antsika rehetra mba hanampy an'izany toby izany koa satria mila manangana zavatra eo amin'ny toerana itsika mba ahafahantsika mba toerana mendrika amin'ny tokoa izy. Eo dada dia tonga tany Antsiranana izay anatanteraka ny fanokanana tany ambony renana. Alohan'izany dia tondra fampianarana foana izy amin'ny FPVM izay lalovany mba hisin'izay fitoviana izay amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra. Ny FPVM fiadanana Antsiranana teto dia nakany amina ambanivohitra kely misy FPVM Andasomavo 20 kilometatra miala eo Antsiranana io ratsy ny lalana fa tsy nanaiky dada raha tsy tonga tany amin'izany toerana izany hitondra fampianarana sy hijeran'ireo mpanompon'Andriamanitra maro be izay mbola tsy nahita anazy tsara faritana foana fa izao ny fifaliana mandray any dada. Dada tena mandeha tongotra foana izy nangataka teto mba handeha tongotra fiakarana io dada isan'andro tsy maintsy manatanteraka biby tongotra foana izany mampatanjaka ny dada ohatran'io atsika malaindaina mandeha tongotra fianarana lehibe io ray aman-dreny io hatramin'ny olona manan-kilema tonga mihitsy mitsena azy. Zay Jesosy dia vahiny Zao dada manao sport. Aiza ianao amin'izao e? Izany dada malala izany. Tsy maintsy mivoaka maka-rivotra ohatr'izao foana dada. Ary izao nisany mahasalama ny dada izao zavatra ataon'izao raha misakafo amin'ny olona mampivahina zany izao ny tao amin'ny DS mangoty tonga tao ambony rofet dada ny 2020 teo anao ny isan-keri tao mpifoazana any amin'ny faritra any dia izao ny fifaliana nandray azy tany. Tena faly ny olona, tena faly ny olona, tsy misy zavatra amboarina fa fifaliana. Jerenao fa novelarin'ireo andriambavilanitra eo ny lambahoany alohan'ny hidirany dada tao amin'ny tempoly. Novelariny ho fanajany ny ray aman-drenitsika.
vovavonjy ny tambanivohitra. Melohan'ny fanokana. Somy tena brofo be koa dia tonga foana miaraka amin'ny dada amina fotoana ohatran'izao. Kiandro maro be hatrany moa no tokanana rehefa tonga ny fotoana fanokanana ny amina tovo ohatran'izao. Mahery aiza trano dada, mirary soa anao zahay zanakao, mivavaka ho anao hatrany ihany koa izahay mba halava ny andro iainanao, ahafahanao manatanteraka ny asa nandrano Jesosy ianao. Hotahian Jesosy manokana ianao, ry dada Randrianantoandro Jean Joseph. Misaotra dada, misaotra ny kapitentsika. Izay raha fitinina fohy ny asa ataony dada tsy voatsita tao anatin'ireny a, misy fotoana lalana lavitra zany nandeha makany Ambatondrazaka ny Andila Menakely zany a, tenenina antsika misy fotoana ratsy ny lalana fa io dadantsika io a rehefa zay no ale a dia mandeha foana izy. Ankoatran'izany ny tenen'ny pasteur Dody teo hoe ny telefona mba manisany antsika e, ao anatin'ny ray andro ngambo dada raha farany kely a raha tsisy indrindra ataoko hoe 3 raha tsisy indrindra ny telefona raisiny a, dia mba ampitomboy ao anatin'ny ray volana dia ampitomboy ao anatin'ny taona, fa io telefona raisiny rehetrarehetra io a dia asan'Andriamanitra daholy. Mandeha izy miazakazaka eny a, fa indray mbola miantso foantsika. Tenin'ny secrétaire général teo hoe événement spécial androany a, dia iroso amin'ny fanatitra tsika mba ataovy spécial ozy nataonao, fa mba mangataka atsika koa mba ataovy spécial koa mandritra ny herinandro ity a, mba tsy hisy ho tonga any amin'ny dada aloha tsika fa mba lao hiainany ale événement spécial zay natolotra tsika ho anazy, mba tsy hisy andondona any aloha fa mba lao mba ho anazy mihitsy iny a, mba événement spécial zany. Iroso amin'ny fanatitra tsika ny voalohany ao ataontsika mandrakariva eo amin'ny asa-piangonana araka ny voalaza teo ny faharoa sy ny procession ho atolotritsika manontolo ho an'izao ray aman-dreny izao. Ny ohatran'tsy voalaza kely teo ny eo amin'izany resaka sakafo zany. Hidady io misakafo izy misakafo fa tsy dia mihinana ny sakafo matsiro be zany dada. Tsy ohatrantsika io matsiro dia andao hohanina. Fa manana ny sakafo tiany izy ngamba dada mba tenen'ny dada ihany rehefa avy eo hoe inona moa ny sakafo. Dia mila mizatra an'izany tsika dady isan'andro tsy maintsy mandeha tongotra na ho ambony ao, misy fotoana mandeha tongotra adiny ray, ary tena tanteraka ny mihitsy ny ampianariny antsika eto hoe rehefa mandeha tongotra adiny ray a dia tsy mijanona. Manana repère izy a dia mamialeto tonga ery atsasakadiny, fa ianao ndray hoe tonga eo atsasakadiny dia mody miolakolaka kely eo fa tonga dia tsy mijanona miodina fotsiny tonga dia miverina. Matoa dada toy izao amin'ny volana janvier tsika rehetrarehetra anao fety be satria nahoana feno 20 taona dada tiavantsika mafy be zany a, samy hiomana amin'izany daholo tsika rehetrarehetra mba ataontsika zavatra miavaka zany a, voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra rery any nda ho ara ataontsika ny fanatitra ny voalohany sy ny faharoa aloha dia voantsika iroso amin'ny procession. Ny zanakitsika ao amin'ny katezaty no anatanteraka ny hira mandritra ny fanatitra.
Efa firy taona mazay nafantaranao ani Jesosy zay tomponao sy mpanjakanao nanampianatra sy nanoro anao nanamesoa sy fianam-bavao le ho avy ndraiky ho avy alkanao e efa firy taona mazay nafantaranao ani Jesosy zay tomponao sy mpanjakanao nanampianatra sy nanoro anao nanamesoa sy fianam-bavao le ho avy ndraiky ho avy alkanao e Bola ho avize, bola ho avize, bola ho avize, ho avy alkanao e bola ho avize, bola ho avize, bola ho avize, ho avy alkanao e efa ragnitaiza ho lalana tsy nandiananao ikatsahanao raha manjarigny efa mora lefty itokisanao ho mpamaritry ny mombanao sy ny ho avinao ny findrisy fa tsy rale alkanao e fa tsambola tara izy koa zao voresinao Kristy Jesosy ho tomponao sy mpanjakanao nanampianatra sy nanoro anao nanamesoa sy fianam-bavao le ho avy ndraiky ho avy alkanao e bola ho avize, bola ho avize, bola ho avize, ho avy alkanao e bola ho avize, bola ho avize, bola ho avize, ho avy alkanao e dia miarabantsika rehetra indray amin'ity andro alahady andro tsara ity ary miarabany dada manokana amin'izao andro lehibe izao ny tombo Jesosy any mbola ampitombo fa elavelona anao ry dada amin'izao andro alahadin'ny mpitandrina dada RANDRIANANTOANDRO izao toy izao indray ny vaovao-piangonana eto amintsika ho fampatsiahivana ny vakiteny soratra masina ny iraisan'ny FPVM dia ny mpanjaka faharoa toko faefatra filazana avy amin'ny birao fiobe ilazana ireo mpiomana rehetra izay manao dinidinika tokanao amin'ny toby Tomasina ny 5 7 Novambra 2020 fa efa nivoaka ao amin'ny tablon ny anaran'ireo izay nekeny Jesosy ny
Ny fianarana dia hanomboka ny alatsinainy 14 novambra 2020 amin'ny 12 ora ao amin'ny rihana faharoa eto Taninanandrano hoy ny tompon'andraikitra. Filazana avy amin'ny dekona. Antsoina ny dekona sy ny loholona rehetra voasoratra anarana eto amin'ny fitandremana reniny Taninanandrano ny miasa amin'ny 7 ora maraina sy ny amin'ny 10 ora maraina ary ny amin'ny 2 ora tolakanjo mba samy ho tonga daholo amin'ny alahady faha 20 ny volana novambra fa hifidy chef de groupe isika amin'ny fotoana io mialoha amin'ny fanisana ny fanatitra isaky ny groupe hoy ny filohan'ny dekona. Avy amin'ny komity ny fankalazana ny faha 20 taona. Ao anatin'ny hetsika fitadiavam-bola amin'ny tanan-plafond 4e étage dia natanteraka ny déjeuner concert ao amin'ny espace Mira Ambatomaro isika ny asabotsy 3 desambra 2020 avy izao manomboka amin'ny 12 ora sasany. Ny fandraisana andrara dia 7 alina ariary raha tsy afaka ho any kosa ianao fa andoha tombony dia ny 4 alina ariary. Ny tapakilana be dia efa azontsika raisina amin'ireo mpikambana na amin'ny komity ny fankalazana. Eto an-tokotany-piangonana ny sabotsy sy alahady toloandro koa ary ao amin'ny radio fitaza tsoa ao amin'ny espace fefy koa mbola misy an'izany tapakila izany. Ko manantena antsika rehetra anjay andrara amin'izao ezaka faraparana izao ary misaotra antsika amin'ny fametanana hatrany hoy ny komity ny fankalazana. Avy amin'ny sekoly Alahady mianatra ny sekoly Alahady anio ao aorian'ny fiangonana amin'ny 7 ora maraina. Ny azy amin'ny sekoly Alahady faha 20 novambra 2020 ko antsoina ny mpampianatra ny birao ny dekona pia mba hamonjy izany ao amin'ny rihana voalohany ao aorian'ny fianarana. Journée pastorale sampana fefy. Journée pastorale sampana fefy pasteur Amady sy pasteur Nirina amin'ny asabotsy 17 novambra 2020 amin'ny 10 ora maraina ny fampitoam-pivavahana amin'ny efitra malalaka ny Rasalama. Toy izao ny fandaran'ny mpitaona. Asabotsy tontolo andro maraina amin'ny 10 ora no manomboka ny fitoam-pivavahana ny tolakandro amin'ny 2 ora fiderana iarahana amin'ny sampana fefy sy ny gasy tsara midera. Mandritra io fotoana io koa dia misy mivarotra tsakitsaky maro samihafa. Amin'io ihany koa no izarana amin'ny billet déjeuner emporté amin'ny 12 ora tolakandro. Misy ihany koa ny varotra plakety amin'ny vidiny 5,000 ariary izay mety azona ordinateur portable, bisikileta, telefona sy ny kojakoja maro samihafa. Avy amin'ny sampana kadezata. Journée de pastorale pasteur Rakotoary Soa Jean Rodin. Ho tanterahana ny asabotsy 17 novambra izao ny andro natokana ny sampana hitrotrona ambavaka amin'ny pasteur sampana kadezata. Izany dia atao amin'ny efitrano 318 3e étage manomboka amin'ny 2 tolakandro koa manantena ny fahatongavantsika ary samy hitondra ambavaka an'izany. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny fanambadiana. Andriamatoa Rahenjatovo Mamiaina mivady andaniny. Andriamatoa Randria amin'ny Zakarivo Rijalalaina mivady akilany dia mifaly manasanareo hanotrina ny fanamasin'ny fanambadian'ny zanany Raherso Anjato Kristian sy Ando Andrinirina izay atao alakamisy 17 novambra 2020 eto amin'ny fiangonana FPVM Taninanandrano apandrana amin'ny 10 ora maraina. Rabieniazy mivady andaniny Rasolo Anay Volga ankilany un amour comme au cinéma qui devant audio Patrick et Marina le 18 à 10h FPVM apandrana. Raha misy ny mahita ny tsy mamety ny fanamasinana ny fanambadiana dia aoka ampilaza ny mpitandrina. Dia toy izay indray ny raharaha teto amin'ny fiangonana itsika ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriana. Ya dia iroso amin'ny processiontsika dia hitsangantsika aloha natanteraka ny hira larana fa 1 ambin'ny 30 sy 700
731 engany ka ombanao jesosy sady mba hitsotsotsika mbavaka ny ray aman-drentsika no anaovantsika l'événement spécial androany tamin'ity toeranyity raika amby telopolo sy fitonjato ataontsika mpitsanganana zany ny andiny voalohany ihany voninahitra ny eo an'andriamanitra rery any halleloia masina 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 jehova tompomaro eniky ny voninahiny tany rehetra amen petrakisika dia ao anatin'ny procession zany tsika zao a dia ny dekona no hitarika ao anatin'izany dia ampatsahivina foantsika ao anatin'ny fanatanterahana ny procession takan'ireny a mba tsy misy nivoaka aloha tsika dia faharoa ny poketra atsika dia entina manaraka atsika ihany dia ampatsahivina ihany koa fa ny sapana rehetra velona eto any FPVM tanana andrano ny sapana velona rehetra eto any FPVM tanana andrano a dia anokana fotoana manokana androany ariva manoloana n'izao Alahadin'ny mpitandrina izao a dia anentanana ny sapana rehetra moa zany mba hiaraka ifanotrina amin'izao ray aman-drentsika izao a ao anatiny androm-pahavelomany mba hiderantsika an'Andriamanitra eto amin'ity toerany ity dia samy ho tain'Andriamanitra. miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo indray a tratran'ity andro alahady ity a atsiarovana ihany koa ho an'ny alahadin'ny dada miaraba no manokana ihany koa ho an'ny dada amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao tompo Jesosy ny ombanao mandrakariva dada tonga eo fotoana amakina ny voady isika voady voaray androany a ny vakina voalohany aloha dia mivoady tao amin'ny pasteur Marcelin tamin'ny herinandro iny a vakina amin'ny anaran'i Jesosy avy izy reto plafond 4e étage FPVM Bordeaux avy any ampitan-dranomasina 1691 € reçu tao amin'ny pasteur Marcelin 1691 € na 7 millions d'ariary izy a dia ny FPVM Toulouse koa nanome 600 € na 2 484 000 ariary sorabetsaka Jesosy a noho ny fitiavanao sy ny famindramponao koa indro aho manolotra voady anao dia mangataka fahafahana feno avy aminao 40 000 ariary plafond 4e étage 40 000 ariary pasteur ambanivohitra 40 000 ariary dada RJJ mbola tao pasteur Marcelin ihany a Jesosy malala be voninahitra ilay be fitiavana ilay marina fisaorana mitafotafo anao ry mahagaga tokana sy tsara indrina fisaorana lehibe fa Andriamanitra velona ianao manolotra 10 € sy 5 000 ariary tsy tononona ny anarana ninona amena azy andria tsy tononona ny anarana mangataka vavaka amerina Jesosy ireo zanako mianadahy an'olo-tena sy anafaka azy amin'ny fatoran-dratsy fanahy namana sy ny sakaiza misaotra Jesosy makasitraka apahafolo ny 17 300 ariary ny voady voaray vakina manomboka eto ndray a vakina amin'ny anaran'i Jesosy noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao anay dia manolotra ny apahafolo ny fitahina 25 000 francs toby ambohidanerana voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ity Jesosy misy vola omeko apahany tamin'ny vola azoko raisy Jesosy fa vokatry ny fo 10 000 ariary omena ny dada RJJ a ka 5 000 ariary an'ny pasteur fanantenana mangataka mba andeha tsara ny varotra ny asako Jesosy ianao no mitantana azy misaotra betsaka Jesosy malala voninahitra ho anao mandrakizay fanatim-pisaorana misaotra dada ny amin'ny fampaherezana ataonao amin'ny alalany ten'Andriamanitra fa tena manohana sy mampijoro anay hatrany izany Jesosy tompony
ane ombanao hatrany mivavaka ao anao hatrany izay ary miara-dalana aminao mandrakariva voninahitra ao an'Andriamanitra rery any manolotra 20,000 ariary ho an'ny data noho izao andro natokana ho azy izao. Saotra Jesosy fa mbola afaka manefa ny alahadin'ny mpitandrina data RCC na dia tonga ty am-piangonana ara no ny fahanterana manolotra vola 30,000 ariary mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana. Amen. Voninahitra atolotra mianakavy ho anao ray zanaka ary fanahy masina misaotra fa velonaina trapamindrena miarabanao zay dada ny tompo momba anao tasiny anao sy ny ankonanao misaotra fa ny vavaka nataonao anay mbola nahatoy izao anay vola 30,000 ariary anaovana ny asan'Andriamanitra ka 10,000 ariary data RCC 5,000 ariary madiniky ny tompo 5,000 ariary ezaka plafond 4e étage mangataka vavaka mba hatohatra fakapanahy mandrakariva sy ny ankohonako misaotra Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any misaotra anao zay Jesosy noho ny fitahina rehetra nataona taminay dado eto am-bavaka fa mandalo olana sy sedra maro ny tokantranoko sy ny ankohonako voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra rery any 40,000 ariary ampahafolony atolotra ho an'ny dada RCC ho amin'izao alahadiny izao rakom-pisaorana 25,000 ariary atolotra ho an'ny mahantra mangataka hira isaoranay zanahary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao misaotra Jesosy tamin'ny fanasitrananay vita soamatsara ihany koa ny fanokanana ny mampiandry ary mbola notahinao tamin'ny asako ihany koa ny vadiko mifona raha izao vao maefa ny voadinay izay dia arovy eo ambany elatrao mandrakariva 50,000 ariary ho an'ny data malalanay RCC. Misaotra an'Andriamanitra lehibe mbola nomeny tombonandro trapamindrena izay mianakavy manolotra vola 50,000 ariary ho an'ny data RCC. Misaotra Jesosy fa nampahery anay ianao dia nahazo fahasalamana aho iny misy vola iray alina ariary anaovana ny 4e étage apafolo karena ray alina ariary rakom-pisaorana 2,000 ariary 4e étage apafolo karena 45,000 ariary data RCC 20,000 ariary mpitandrina any ambanivohitra 20,000 ariary saha 5,000 ariary mamindrafo amiko Jesosy. Jesosy hoe ity ampahafolony vola azoko tamin'iny herinandro iny mba mamindrafo amiko dia mba jereo ny fidiram-bolako Jesosy 60,000 ariary alahadin'ny dada 2,000 ariary misaotra mifona aminao Jesosy raha zao vao manome ampahafolony aminao apetrako ampelantananao ny fiainako manontolo 40,000 ariary omena any data RCC. Tiako be anao Jesosy misaotra Jesosy fa nahazo ouverture de compte ny orinasantsika manolotra vola 10,000 ariary anaingonina voninkazo ny altara masina mandrosoa mandrakariva Jesosy amin'ny asa andavanandro amin'ny fianarany ankizy ary amin'ny fiainatokantranoko 30,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny dada 10,000 ariary pasteur ambanivohitra 10,000 ariary ho an'ny mpanadio fiangonana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay ka ity Jesosy misy vola pahany tamin'ny varotra izay nataonay raisy Jesosy fa vokatry ny fo mangataka fahasalamana Jesosy ary mangataka ny anomezanao zanaka ao anay amin'izay misaotra Jesosy 50,000 ariary. Fenoy ny herinao Jesosy
5,3 jesosy malala misaotranao zahay mianakavy fanomenao any dada RCJ izay nitory ka nampifoanay tamin'ny torimasom-panahy mangataka izahay mba omenao fahasalamana mandrakariva izy misaotra jesosy vola 10,000 ariary io any dada RCJ amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao eto ambavaka dada mba ho salama amin'izay ilay reny mpianakaviana misaotra jesosy malala misaotranao zahay jesosy noho ny fitahina ao ny asam-bahatra izay nataonay tamin'ny herinandro iny dia faly izahay manolotra ny ampahafolony anao 40,000 ariary ho an'ny dada misaotra betsaka jesosy ny amin'ny herinandro iny fa notahinao zahay mbola mangataka fahasalamana hatrany avy aminao zahay jesosy mba ho feny fifaliana androany ty jesosy ny ampahankely tamin'ny karamany tomobila vola 1,000 ariary atolotra ho an'ny dada RCJ fafolo-karena 10,000 ariary voninahitra ao n'Andriamanitra irery any ray zanak'Arofanamasa sy ny jesosy napahafolony tamin'ny karama oktobra 2022 sy ireo izay nomenao anay vola 242,000 ariary anaovana ny asanao ka ny 100,000 ariary amitana ny 4e étage 142,000 ariary anampiana ireo mpitandrina any ambanivohitra atolotra mianakavy amin'ny fonay manontolo amin'ny fitiavana anao dia raina mandrakizay anao ny anaranao jesosy ty anay amen jesosy eo misaotranao aho fa na dia ao anatin'ny ady sarotra azy aho dia matoky sy mino fa mombay anao ity indray jesosy ny fanaty-pisaorana 10 ariary omena ny mahantra apahafolony karena 50,000 ariary misaotra Jehova ry fanahiko misaotra jesosy ny fitahinao rehetra iny jesosy vola 100,000 francs ho an'ny data RCJ misaotra jesosy misaotranao ray eo ny amin'ny fitahina sy ny fahasoavanao arotsakao amiko isan'andro apetraka feno ampelantananao ny fanadinana izay ataoko rapity jesosy eo vola 2,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana misaotra jesosy ny amin'ireo fitahina marobe nataonao aminay mangataka aminao zahay mba ataovy azonay amin'izay ilay fiara efa nangatahany taminao indro manolotra pahafolo-karena ho anao zay jesosy vola 20,000 ariary ho an'ny data RCJ mangataka hira FFPM 408 fanaty-pisaorana misaotra betsaka jesosy tamin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay sy izay mbola ataonao aminay isan'andro trapanay fa tena tianay ianao ka manamarina ny teninao indro momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao mankasitraka indrindra jesosy vola 56,300 ariary atolotra ho an'ny dada RCJ apahafolony pension novembre 2022 vola 30,000 ariary ka 20,000 ariary ho an'ny dada 10,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana ty jesosy ny apahafolony nomenao sy ny fanaty-pisaorana vola 17,000 ariary misaotra jesosy amen misaotranao a jesosy mbola tantaninao ty fiainako mangataka vavaka amin'ny pastera mba ho salama tsara manolotra vola 10,000 ariary atolotra ho an'ny dada RCJ dada malalo misaotranao tamin'ny izay efa nitondranao anay hatrizay indro dada malala manolotra vola 5,000 ariary velavelona ane dada malala 5,000 ariary ho an'ny dada misaotranao zahay jesosy fa mbola nitahinao ty jesosy ny ampahafolony karamanay atolotra eo anao 3,000 ariary ho an'ny dada mangataka vavaka ho amin'ny asa nofy 10,000 ariary efa lasany amin'ny dada misaotra jesosy fa nomenao tombonandro tratra izao anniversaire fa 12 taonako tamin'ny 11 novembre mba hitombo izy ireo
Jesu nunana fakai tamireu tachi itaisa izaina matutrai kanketini mifari mirabu mitsikiri fuku tiafaka watsaiku ireo fanavutana zay fototiny afalina ao anatiko tsapako tokoa fa fonany alahelo satry Jesu no tonga tanaty ny foko miby takaokizany ny foko feno ira ankalaza iderany Jesu ilay tompoko finaritrany foko irawany tompo lay mpanjaka malaza sy tsara indrindra kai sy noaro ny foteisentu pendikazy mihira sy karo haleluya tsy afaka watsaiko ireo fanavutana zay fototiny afalina ao anatiko tsapako tokoa fa fonany alahelo satry Jesu no tonga tanaty riana faharoa 530 riana fahatelo 7 fitambarany 770 sy 300 voninahitra ho an'Andriamanitra reriany amen. efa vita ve tompoko ny famakina voady ao amrihana voalohany raha vita dia mba piretina ny jiro raha mbola tsy vita ataontsika ny hira fararano fiotazana ny andininy fahatelo lalam-baovao izay mikodana no diavintsika izao Lalam-baovao izay mikodana no diavina izany fampalantenana sy fiainam-baovao mampafantatra atsika fa manoloana atsika ho anatin'izao lahadiny mpitandrina izao a reo solotena ny entité rehetrarehetra atao anatin'ny saha ny FPVM ary eo ihany koa reo solotena ny fianakaviany dada manatrika izany
akoatran'izany a dia misy taratasy avy any amin'ny braofoibe tia hovakina amintsika avy amin'ny braofoibe FPVM ny braofoibe dia mampahafantatra antsika rehetra vahoakan'Andriamanitra ny herinandro-bokatry ny fifoazana manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 novambra 2020 toy izao ny fandaram-potoana amin'izany ny alatsinainy 20 novambra amin'ny 2 raha sasany fitaopivavahana fanokafana hotron'ny sampana talata 15 novambra amin'ny 2 raha sasany fitaopivavahana misy asa fanasitranana sy fampahirezana entanina daholo ny mpiandry rehetra hiasa amin'ny fotoana io ny alarobia 20 novambra amin'ny 2 raha sasany sy amin'ny 4 fanompompivavahana misy fisotroana ny rano Jesosy Kristy iantsona ny iraka rehetra ny alakamisy 17 novambra fianarana soratra masina iarahana amin'ny sekoly biblika izay manomboka amin'ny 2 ora sy sasany ny zoma 20 novambra amin'ny 2 ora sasany fanompompivavahana misy ny fijoroana vavolombelona ny zoma 20 novambra amin'ny 5 ora sasany kosa antsapana lehibe izay rahantsika amin'ny fefy sy ny hafafi ny asabotsy 27 novambra fianaran'ny mpiandry sy ny mpiomana ary ny alahady 20 novambra tontolo andro izany hoe amin'ny herin'ny androany a dia fitaopivavahana lehibe fanateram-bokatra ho an'ny fifoazana anasanantsika rehetra vahoakan'Andriamanitra ireo fotoana rehetra ireo ny nanomeny ny mampilaza antsika dia solotena ny braofoibe ny pasteura iraka Lora Rabe Tafika voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany a dia ho an'Andriamanitra irery ihany mandra-bavita ny procession dia mbola natateraka hira ihany tsika ny hira ho tanterahantsika dia ny hira ao anatin'ny sotra tsy dera ao anatin'ny bokirany fifoazana rehefa vita amin'ny procession dia mijanona ny hirantsika ary hitsangana kosa hitada angatana mpanajana hanolotra ny fanatitra sady amarana ny fotoana sotra tsy dera Sautia side galua sanjata baruana wanti amani tiao fanya luna na futana famiglia kuna uzena bada tsunami ni sautia tu
ny riana voalohany ve efa vita ny riana voalohany sotra to dia momba ny nofo riavana dia tena anareo manokana dia tsy mety miresaka amin'izany satria mandany andro efa miteny tamin'ny sekretera ary misaotra ny sekretera nandamina androany manomboka ny androany ny voady dia tsy azo lazaina lava be tsonotra ny gazety tsy tononona tsony hoe misaorany Jehova fanahaka misaorany ranomasina tsy manao zany tsony fa hoe misaotra ny Jesosy hafa afaka baka misaotra Jesosy faniriko dia mbola ahita asa vola zao zay ihany fisaorana ary faniriana zay ihany ny ao akoatran'izay dia any amin'ny radio daholo ny any mitabataba ianareo any miaino azy fa lava loatra hono ny fotoanantsika dia hono olona hoe aloha zay ny fiangonana aingakaingana dada dia mampalahelo an'i Jesosy sa zavatra zany nofo koa tahaka an'izany zay be dehibe eo dia anareo manokana iny dia tsy resaka an'izany miona ny andalana mitsingidingidina eny tsika dia miresaka tsy maninona akory zany fa dada kosa hoy Jesosy hoe ndana amin'izay manao vakansa telo taona zay mbola tsy nanao vakansa mandeha kely telo andro efatrandro dia miverina telo andro efatrandro dia miverina aingakaingana fa misy an'izao aingakaingana misy problème zao jereo ny aty jereo ny ary anarany no mba mipetraka verina indray rehefa aveo ka izao dada dia hanao vakansa dia miala tsiny aminareo ny ao rehefa lazain'i Jesosy hoe atao dia atao ny nandehanako tany avaratra tany ane raisina mivozona akanjoko mihitsy dia nataony hoe tsy maintsy makany dego tsy maintsy makany sambava tsy maintsy makany atala tsy maintsy makany ampitrofe miteny aminao aba tsy maintsy manao zany ianao tsy fidiny ny dady zany hitan'i Jesosy fa visaka dana amin'izay manao vakansa ka dia miala tsiny aminareo afa mpirofobe rehetrarehetra solo tenany dada eto vice président hitondra anareo amin'izany raha misy miantso amin'ny telefona dia tsy mandray mihitsy dada ireo mpiaradia amiko rehetrarehetrarehetra reny resahana dizy miresaka amiko moramora reny telefonena dizy miresaka amiko moramora fa dada rehefa repo dia repo rehefa teny Jesosy dia teny Jesosy momba ny fahasalamana maro zany tsy zay rehetrarehetra tianao akory sy ny sakafo matsiro rehetrarehetra io mety aminao zany fa Jesosy miteny hoe tsy mety aminao io na anana fotsiny nasiana sira ka zay mibaikin'i Jesosy dia zay ny ataoko matory zao dia matory azafady indrindra aminareo amin'izany rehetrarehetrarehetra zany fa mizay rehetrarehetra manasa naizanaiza dia efa ilazako an'izany manana mpahandro manokany dada mikarakara ny sakafony any amin'izay ale rehetra any misaotra an'izay rehetra nampy ny dada tamin'izany ny afatra ny tompo dia zony hoe ny olona tsy mba mandeha tongotra dia mamono tena rehefa manomboka amin'ny 50 taona ianao mihoatra ka tsy mandeha tongotra vetivety eonao tolefika dia maty mijanona ho azy eo zay fonao eo dia ny dada asasakady ny sanandro tsy maintsy miazakazako ambony eo dada ary ndray mandeha isan-kerinandro tsy maintsy adiny ray na tianao na tsy tianao zany ny exercice ampanovoko anao tsy maintsy mandeha tongotra fotsiny aloha 10 metatra miaka ampiakarana amin'izay ianao Krisy avody amin'izay rehefa aveo lasa indray 10 metatra
zany ny avatra dia tsy maintsy manao mpiaraka amiko rehetrarehetrarehetra tsy maintsy mandeha manaraka an'izany misoika dia mijanona eny an-dalana eny a dada aloha ahy janona eto janona anao ray janona ka zay lazaiko anareo zany nytenenany fona zany tsy manao hoe raha jesosy zany nalaza hoe adiny ray ny atoko adiny roa dia efa tsy mety zay satria hitako misy manao za navita adiny telo adiny nefatra na ikozatra voagaga rehefa teniny a dia teniny zay izy mihitsy nampianatra zany tamiko fa tsy dokotera zao ny fandeha amin'izany tsy mandeha miadanoatra ny olona anao mariazy fa laza mihitsy hoe ray roa iny aloha mitsambikibikina kely apetit pas ozy ny vazaha ianao mitsambikibikina kely mandeha iny a ino mahatsara fo afaka iny daholo ny menaka rehetrarehetra sy ny tsetsirany amin'ny lalan-drano any fa raha tsy marina tsambikibikina kely zay ianao a visaka fony anao fa tsy misy arao zay lazainy aminareo fa ny mampalahelo azy lazay ny tamiko alina ambarako aminareo a tomany izy inao a mampitomany anao mampitomany aho ozy ozy dia zao a misy maro fa tsy vitsy ireo olona tahamingana anao tahamingana anao miteny ratsy anao manositosika anao tsy mihaino zay lazainao dada avelanao voa hifanehitra aminy hodoniko reo fa tsy zakako ny manohatra anao niondrika ka tsy niteny fa miandry zay lazaiko izy mbola eritreritra zay vo hiteny jesosy tena misy an'izany zany mampalahelo ahy mihitsy mihera aminao aho doniko zay reo e na ny fahasalamany na ny asa mandranany na ny vady aman-janany tsy mbola namaly aho fa ny amin'ny vakansa eritreritra sotra mitory teny manokana nampatsiaro an'izany rehetrarehetra zany fa rehefa piko zay ny telefona any am'le manaraka areo a any miresaka any amin'ny resaka moramora zay a sotra to nofo aho no lazaiko aminareo tia mampimety ihany no lazaiko anareo za dada nanofo nisy telo teo ologo sady fantatro tsara izy ireo nisy feo nanambara tamiko hoe am'ireo lehilahy ireo a i Simon io tsy izy ary io Diebabe io tsy izy fa i Thierry no izy dia anjaranao rehefa mitenina otra zany Jesosy tompoko a aza manohatra azy so anao mieritreritra hoe tia ny metimety amiko Diebabe io loza ho anao zay a ny sisa ny anankiray hoe nanofo fa ny anjerany trano dia nitoanany ianao lehilahy eo simba itokantranonao horava fa ianao mandeha fera
ianao zay nanofy an'ity tsy fatorina lana vavy ianao zay nanofy an'izay a mandefery ianao mivavah ianao idio vavanao tsy tentsony sotra tompo dia ny sisa rehetrarehetra anao manokana le anankiray nanofy hoe nisy mararo ny eo amin'ny tongory dada ao zay mba raisiko kely rehefa avy eo sotra tompo zay a tsangana am'izay tsika raha anolotra ny rakitsika dia adolotra ny tsodrano tadidio ilazaiko aminao foana rehefa manao le iry ianao hoe fitiavana mandrak'izay ny tena nitiavan'i jesosy dia mikopihana may arao le tonikira fa hitanao fa tena matsiro mihitsy ary hoanovan'andriamanitra hoanao andraky izay toko no nitiavana hoa riraitsito tsy anteia araka ny hotako befiantenao sy famindra tompo lehibe sy manakely ana rehefa telila zanahalitana tsy anteriry fa tena sitrapo noho ny lanjanaoko ny zingako tiako mamikeo ianao Jehovah samatra ketrika fa manana anao andrikeo tokikeo ianao miaria zaho ty satria anao tiatako mamikeo ianao Jehovah sambatra ketrika fa manana anao andrikeo tokikeo ianao miandrea zaho ty satria anao tiatalo zaho ty satria anao tiatalo zaho ty satria anao vavaka isika tsapanay amin'ny fonay mihitsy Jesosy ianao miantso antso ao an-danitra ao zany tianao taloha tianao taloha zanako tiavana aminao aho ataovy ny asako vavah mandrakariva mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy sotra Jesosy natolotra eo anao izao fanatitra izao Jesosy nabeny a raiso vokatry ny fo ny angatahako aminao noho ny fitiavanao mba mamindraha fo amin'ity Madagasikara tanindrazana ity ianao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery masina 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 Jehovah tompony maro enika tanindrehetra vavaka isika Jesosy fantatro fa eto ianao fantatro fa ny fitiavanao anay a betsaka noho ny fitiavanay ianao mamenatra na dia miteny zany asa tsy inona ne zay Jesosy mora lavo mora fefika mora tilefika araka ny tenina hoe
mpitsara marina ianao aza mijery akory ny mpanao salamo soma fa zinona moa za no jerevanao Jesosy zany ny fitiavanay manota foana olona maloto foana marikiriko raha ny fiteninay olombelona no heverina fa ianao Jesosy ianao Jesosy le nilaza hoe avy ary fandahatritsika tsy misy mpanjaka miteny azany Jesosy tsy misy tale tompona andraikitra na ministra hiteny ianao amin'izany hoe avy fandahatritsika ny anay rehefa diso dia diso gadra misaotra anao Jesosy mbola dia gadrano satana ary zay tonga foana no mibitsibitsika aminay zanako malanako miova raha iverina ianao dia mbola iverina aminao koa tsy misy miteny an'izany Jesosy vavaka izay ny tokantrano andry korotana ny andry tabataba tsy misy farany mifandroka aza la ny andro mivavaka izay ho ianao fa tsy miaino na ianao nanokana toerana ianao iarahana amin'ny olona rehetra dia ny toerana hivavahana masina ho anao zany hitoeranao mandrakizay zany ny anjerinao sy ny miaramilanao ary miondrika manaja anao eto amin'ity fitoerana masina ity zay kosa Jesosy mandadilady mitodika any aminao araka ny tenina hoe raha eto amin'ity toerany tianareo mivavaka miaino anareo any an-danitra misaotra Jesosy zany ny azakazana irehetrarehetra etoraka aminao fa nivavaka zay tononona eto amin'ny tranonao Andriamanitra voasoratra ao zany ary ho tanterahanao zany tsy mba mandainga ianao fa raha nandainga ianao tsy nivavaka taminao zay fa ianao tsy mba mandainga fa niteny taminay sanandro hoe tsy afoy na asaraka anao eto ianao io arany zanako Jesosy fantatreo ny anarany fantatreo ny feony fantatreo ny adresiny tongavany amin'ny W tsirairay avy hatrany amin'ny farany ambony any Jesosy sotra Jesosy fantatro fa mbola miaino afoana ianao ary miara-miasa amiko foana ianao tanteroa raha Jesosy ny teninao inona ny tianao hataoko aminao ianao raha nivavaka i Tompo sotra Jesosy renao zany vavaka zany ninona fitarainana natao teo hovalianao zany na inona aretina mahazo anay androany anaisotra an'izany ianao Jesosy fa ny anaranao mahavonjy na inona lala sarotra manahirana ny sainay ianao anasavana zany ho lalam-baovao
mpanomponono mangataka izany Jesosy. Ho mpanomponono daholo zay rehetra amin'ny andro iainanay, ka indreto zay rehetra mangataka Jesosy, mandohalika miangavy ianao tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy eloha. Naranao Jesosy no angatana izany, rainay izay ny an-danitra ko masina ataony sitraponao ety an-tany takony ny an-danitra eo nay hoe ny ana sahatry ary mamela tahaka ny ary mitondra ny fakapana manapana ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra fandrakizay raisontsondrano. O Jehovah Tompo masina aminao, le mahery no miteny aminao, le tompony fahefana sy ny hery rehetra any an-danitra no miteny aminao, aza matahotra, aza merikerika foana koa ny sandroko mahery le hitantana anao amin'izay alenao rehetra. Tsy ahafoina saraka anao ma fa ny vavan'i Jehovah no miteny ary izy natanteraka izany aminao. Sotra tomponao ny deranao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jehovah o derainay lasa hainany izao rehetrarehetra izao manajana faraina io mandraky izao faraina io mandraky izao. Jehovah o derainay anao ankalazana ny anaranao izao rehetrarehetra izao manajana faraina io mandraky izao faraina io mandraky izao. Teka ho an'i Jesosy tsika. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra amin'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah. Endrika tany rehetra. Ho tanteraka tokony izany ny anarana rasin'ny zanaka ary ny fanahy masina samy mahereza. Ni funai Jesu kami rizama uana ni faturana na kejana denuva ana faleri fafakiza Maruni Saragucha Satana Beratifana Sina Vela Nawataka Fadenuresena Valeri Fafakiza Samba Chatukuni uluna Manana tisupana vucha Simba isitsuni rumani Faya no pia Yujitsimana Manana ni tumpuni
fotoana niasana ovavolombelona natraizatraiza satria tena afakiza ny fonay sisaina mampana Eli